tamin'ny omaly zany a maly arivariva zany a tany amin'ny commune Maromby zany hoe ao amin'ny fokotany ny Andranomambo districtny Amboasary Sud dia misy olona tsangana fanasiana dahalo zany a misy eo amin'ny 20 ny mitsofoka tamin'ny tanànany Maromby a maly ariva zany dia nisy ny fikasana zany a haka omby tamin'ny toerana io a eo amin'ny Andranomambo io rehefa avy eo zany a misy ny fifampitsirany ihany zany teo amin'ny olona sy ireo dahalo ireo a dia misy dahalo misy fokon'olona 5 zany no maty 5 zany no maty tamin'ny omaly ariva dia tokotokony tamin'ny maraina teo zany a no nahazo antso zahay aty amin'ny groupement ny gendarmerie Anosy da aty Port Dauphin zany nahazo antso a misy telo asana tsangarana trondro io a dia efa misy moa zany a détachement groupe d'intervention mobile contre dahalo zany a napetraka raiky amin'ny herinandro ambony ao amin'ny commune ny Tsivory a izay 20 kilomètre miala amin'ny toerany Andranomambo io groupe d'intervention mobile contre dahalo io zany a dia ny capitaine commandant de compagnie avy aty Port Dauphin no mitarika anazy ihany ary misy eo amin'ny 520 lary eo a dia misy 4 tsy mataho-dalana anankiroa zany no nomena zareo any no ny fiarah-miasa tamin'ny faritsy ny Anosy dia kaminenina teo zany a rehefa nahazo an'le fiantsoana moa zahay a dia voatery tsy maintsy alefa tany zareo reo marina zany fa misy fitaovana vaovao ihany a izay nomena ny commandement gendarmerie ny groupement tany Port Dauphin tany a dia misy zany karazana atao hoe vigilance grenade ihany izy io toetina miady amin'le dahalo rehefa maro misy an'zareo dia tamin'ny sivy sasany tamin'ny folo teo zany a voatany toerana reo élément d'intervention reo ary dia mbola natsakany le dahalo izy teo amin'le tanàna io ary dia rehefa raika zany fifandonana dia misy dahalo folo zany no maty a dia ny fokon'olona moa zany a zay nifandona tamin'izareo teo a dia afaka soamantsara daholo ary nampalahelo a dia misy toano eo amin'ny 5 tapo zany no may a dia fiangonana angamba ny sisiny mbola tavela ao ny filezana moa zany tamin'ny atoandro teo fa hoe misy fokon'olona 90 maty a dia atety aloha zany raha ny fanazavana voarainay avy amin'ny commandant compagnie sur terrain zay miantso tokony arivariva teo izy a dia tsy voalaza teo izay fisiany olona 90 maty zay fa dahalo folo no maty ary fokon'olona 10 zany atety aloha zany a no recensé araka ny bilan enregistré zany fa maty a dia ohatrany misy anankiroa zany may a dia ny anaty telo maty a ny fusil de chasse dia ireo fokon'olona reo zany efa amizao zany a dia voaharo tsara ireo élément zay malefanay ireo a ary misy élément de renfort koa zany efa ty Amboasary zay miisa eo amin'ny 9 a mifandray tampoka amin'ny élément ifakany aloha tamin'ny maraina reo a dia misy fety tanteraka ny toezara aloha atety zany dia voafety tanteraka ny toezara ny lasa ny dahalo a mioty dia misy lasa aloha araky ny loharano vaovao azo atreto fa hoampotaina amintsika ny andarana ihany zany ny fivoatra ny toezara fa mbola misy moa zany a ny fety zay atao ny zahay avy aty amin'ny région zany a anao descente massive any koa rapito a hibery ny tena bilan ny rehetrarehetra tany hoe avy le dahalo a dia firy ny maty a firy ny naratra inona zao ny entana simba inona ny zavatra tena maika ilain'ireo olona zay tsaboina reo a satria amintsika miteny zao zany a dia amin'ny toerana atao hoe ankazoavo zay miala tamin'le toerana filena le olona reo zany a dia noentiny gendarme zany ateny toerana atao hoe ankazoavo mba miala amin'izay mety retour éventuel reto dahalo reto iso zany araka ny tena teo zany aloha atrefa misy lezana fa misy 80 ny olona maty a fa io vaovao zany dia loharano vaovao voaray a atao amin'ny maire